Salama daholo. Resaka indraitsika ilay sefokotany. Ty resaka fifidianana sy fanendrena ty moa zany efa tany amin'ny novambra tany no nifampiresahana tamin'izareo tao ambony fotrany tsisy miena. Averiko aminareo foana ny bazy. Ny fototra ahafahantsika tena manova dia mametraka rafitra aloha, rafitra hitondrana ny tetezamita. Iny ilay efa resahana foana hoe asio pré-concertation aloha hametrahana ny rafitra iny. Anisan'ny rafitra ny proposene tao anatin'izay zany hoe anatin'ilay feuille de route hoe asiana komitim-bahoaka ifotony. Inona moa iny komitim-bahoaka ifotony iny? Izy iny dia sahala amin'ny andro masom-pokon'olona fa omena andraikitra kokoa. Akoatran'ny hoe andro masom-pokon'olona izy zany dia tokony fankan-kevitra koa izy amin'ny concertation nationale no miambina ny harem-pirenena izay mety mivoaka eny ifotony eny ary farany afaka ampikarakarana ny fifidianana sefokotany. Dikan'izay zany iny rafitra anankiray iny afaka mifanampy zany hoe andao ary atao ny fifidianana sefokotany. Maninona fa fifidianana sefokotany mety tsy andany vola be satria mety omena budget kely fotsiny eo fokotany dia mifandamina. Misy fivoriam-pokon'olona tsona ny olona rehetra miaraka amin'ilay komity dia atao ilay fifidianana satria sarotra ny angalaram-bato eny amin'ny fokotany satria eo daholo ny fokon'olona mahita hoe ty olona ty ny voafidinay. Ilay olona voafidy amin'izay no alefa makany amin'ny préfecture dia nomena aloha mba ahafahana mitazona an'ilay rafitra. Mora kely ny mikarakara an'izay ary mety tsy mandany vola be ary tsy ilana ny senia akory fa hoe vita ilay fifidianana manaiky ny fokon'olona hoe io ny olona voafidin zareo sefokotany alefany amin'ny chef district dia nomena. Dia izay rafitra izay no nilana ilay pré-concertation averiko foana. Pré-concertation aloha mametraka ny rafitra tetezamita, izay vao miditra ny concertation nationale pour la refondation ahafahana mandinika ny lalàna sy ny lalàm-panorenana. Iny koa ary mbola misy resaka ray satria firesan-draton'ny malagasy ny tena fatra hoe izao anie nilana ilay lalàm-panorenana dia mitokana mihitsy koa ny concertation sectorielle ho an'ny fampandrosoana. Hitondrako fanazavana maromaro zay amina vidéo vitsivitsy izay ho avy manaraka eo fa ilay sefokotany aloha ny tiako resahana androany. Mankasitraka indrindra. Ny resaka nataon'ny fianakavian'ny ben'ny tanàna ao Tsarasaotra ny Ambositra mikasika izay raha fisamborana izay. Fisamborana ny Monsieur le maire Omaly moa zany dia mijoro eto izahay solitena ny fianakaviana, solitena ny mpiara-miasa, solitena ny fikambanana Torsavika. Izahay dia mijoro eto noho ny fisamborana anazy Omaly satria nisy polisy, misy fiarana tsy hay fiarana mopera diocèse fa isambotra mika tsisy taratasy tsisy resaka tsisy ninona fa tonga dia tonga hoe maka fanalanam-baraka eo amin'ny masom-bahoaka hoe maka akeriny mihitsy zany aleo atao hoe akeriny satria tsisy resaka fa tonga dia sokafina ny varavarana dia posena andao miditra. Tsisy resaka fanazavana mba mangataka izay hoe misy taratasy tokony isy fifampiresahana alohan'ilay fisamborana tsy mahazo miresaka polisy armée miaraka amin'ny mopera nonna miaraka amin'ny fiara tsy mpitandro ny filaminana fa fiarana mopera. Izy moa zany no mijoro fa mitory an'ny Monsieur le maire amin'ny resaka tany eto amin'ny misy an'izao toerana izao dia azavaina eto fa ilay tany dia tany nomena ny ray aman-dreny tany aloha, nomena ny fiangonana le izy. Le ray aman-dreny tany aloha zany no nanome ny fiangonana an'le izy amin'ny maha hoe fiangonana anazy dia nomena le tany fa tsisy resaka hoe vidina tsisy taratasy. Eny angatana hoe ianareo tompoko dia milaza fa any fiangonana le tany, nareo tsy manana taratasy tsy manana porofo mazava fa anareo marina le tany. Izahay tompoko dia manana kadasitra ananana ihany le tany, manana porofo koa izahay fa nomena ny fiangonana ilay tany fa tsy nisy taratasy fampivarotana tsisy ninona ka izay no ijoroanay fa malahelo zany izahay amin'izao zava-misy zao satria miparitaka any amin'ny serasera fa
imika dia nanao zavatra tsy ampiheverana natao kanefa raha izany fampandrosoana izany dia tokony nozoany zany satria be ny tanàna izy olom-boafidy izy tompoka no ataonareo zavatra ohatran'ireny ka mijoro eto izahay fa raha resaka lalana dia efa najanona izany lalana izany rehefa tsy tiany fiangonana io lalana io tompoko tsy ao anatin'le fiangonana tsy mikasika an'le taniny fiangonana fa lalana ivelan'le faritra misy an'ny fiangonana izay lazaina fa tany-piangonana no mafisanareo hoe tany fiangonana ilay nosoroana tsy tanina fiangonana le izy fa any ivelan'ny faritra ka hoentina ho fampandrosoana an'le tanàna dia nanamboarana lalana mazava kokoa mba ho tafiditra amin'izao toerana izao dia izany nefa no lazainareo